Mesia voahombo, zay lohateny zay no anasako anao anaraka hatramin'ny farany. Miaraba-tsika rehetrarehetra indray amin'ny lalana fandarana ity. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony ny finoantsika. Ombanao mandrakarivana izy ary ny fiadanana ny anjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Andeha ry iaraka iombom-bavaka isika raha ialoha izany timika izany ankehitriny. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, indretondray izahay zanakao, tafahoana, tafavory, tafaraka, miaraka mandinika ny teninao ankehitriny. Naiza naiza toerana misy anay, dia aoka hoe mandrakariva ny fanatrehanao. Mamelany elokay ary manadiova anay. Irinay ary ny fanainao masina ambabo ameny ny fonony tsirairay avy. Tinonona sy angatana vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina mandrakariva no andehanimboantsika ny fiarahana. Korintianina 1:1 ka ny andininy 4:12 manao hoe: fa ny teny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana am'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amitsika zay ho vonjena. Efa nandray fanapahan-kevitra sika omaly fa hoe andeha mba hiketsika ny azo fijaliana ka hitondra famonjena ho antsika. Ao amin'ny Korintianina 1:1 dia misy teny tahaka an'izao fakitsika amin'anarana Jesosy: fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Tsy ny azo fijaliana na ny fanombohana an'Andriamanitra ilay misy hita amin'ny azo fijaliana no famantarana ny rasan'ny jiosy. Tsy izany koa ny karazam-bahendrena ny rininy Greka na ny jentilisa, fa ny fanohitra tamin'izany nandrasan'izy rehetra. Mba nanao tokoa moa ny fihetsika ny mpianatra raha nandreny amin'ny hoe azo fijaliana izy ireo amin'ny anombohana ny Jesosy amin'ny azo fijaliana. Ndrindra mba ho jerentsika ny zavatra anitrangy ao amin'ny filazantsara Marka 5:9. Filazantsara Marka 5:9 ka ny 2:13. Misy zavatra mampieritreritra ato. 2:13. Dia nampianatra azy izy, Jesosy zany nampianatra, fa ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny loha olona sy ny loham-pisorona ary mpanao talana, dia ho vonoana. Ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy. Zany hoe nampianatra Jesosy ny amin'ny azo fijaliana. Dina zatra nitranga. Ary niariary tsara no filazany zany teny zany. Ary Petera nanoana azy hitanila kely ka ny teny mafy azy. Nanahoana ny fihetsiky Petera rehefa nandreva hoe isy azo fijaliana ho lalovan'i Jesosy? Misintona ankelan'i Jesosy hiala kely vetivety Petera. Zany hoe nitanila miala kely, niantso azafady kely Jesosy. Dia ny teny mafy an Jesosy. Mampalahelo zany. Ny teny mafy an Jesosy. I Petera, ao amin'ny filazantsara Marka 5:7, 2:13. Dia zao ndray voalaza. Dia niala teo izy ka nizotra nakany Galili. Ary tsy hitan'i Jesosy, ary tsy tian'i Jesosy fantatry ny olona izany. Fa nampianatra ny mpianana izy ka nanao taminy hoe ny zanak'olona dia atody eo an-tanan'ny olona ka ho vonoina. Ary rehefa voavono izy dia hitsangana rehefa afaka teloana. Ary izy ireo tsy nahafantatra izany teny izany sady natahotra anontany azy. Manahoana ny fihetsepon'ny mpianatra rehefa nresaka moa an'izany Jesosy? Natahotra. Tsy nisy nahateny. Hany ka raha niteny azy. Raha niteny ary izy ireo, dia zavatra hafa nambaran'izy ireo amin'ny 2:13 sy ny manaraka. Tsy fakitsika moa zany fanjaranao mba mamaky azy.
Andeo jerefantsika indray iny voalaza amin'ny filazantara marika toko 10. Andiny 2:telopolo sy 4:telopolo. 2:telopolo. Ary Jesosy mpianatra dia tena an-dalana niakatra Jerosalema. Ary Jesosy nandeha teo alohany. Ary gaka ny mpianany izay nanaraka azy dia natahotra. Ary naka 12 lahy indray izy dia nilaza tamin'izay anjo azy ka nanao hoe indro miakatra amin'ny Jerosalema isika. Ary zanak'olona atolotra eo amin'ireo lohan'ny mpisorona sy mpanorandalana, ary lohany ho faty izy ka atolony amin'ny jentilisa. Ary hanao azy fiomezana ireny sy androra azy sy hikapoka azy ary hafaty azy, fa rehefa afaka telona dia hitsangana indray. Jesosy dia nampianatra fa nanahoana ny fihetseham-pon'izy ireo dia nanatona moramora mpianatra amin'ny 5:telopolo sy 4:telopolo. Ary Jakoba sy Jona zanaky Zebedeo nanatona Jesosy ka nanao taminy hoe mpampianatra tianay mba ataonao aminay izay angatanay aminao. Tsy izany no tokony irinay aminao Jesosy fa zao ny angatanay. Dia hoy Jesosy amin'ny 5:telopolo, inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia nihitahitan'izy ireo 7:telopolo dia hoy izy mirahalahy, mba ekeo ny ipetrahanay, ny anankiray amin'ny ankavananao, ny anankiray amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra. Tsy takatra izy ireo ny amin'ny hazo fijaliana. Ary mpiara-madinika namana. Efa voalazantsika tany aloha fa ny andrana misy andresy Romanina ny Jiosy. Tsy izany anefa no nitranga. Tsy araka ny hevitra izy ireo. Tsy takatra izy ireo ny hoe mandresy fa zavatra hafa ny tao an-tsainy. Nandrindra ny taon-jato maro ary dia marika maneho ny finoana teo amin'ny kristianina ny azo fijaliana. Fa tamin'ny taon-jato voalohany dia sarotra amin'izy ireo ny nandray an'izany satria heverin'izy ireo tsy tao anaty sain'izy ireo izany hoe Andriamanitra omboany amin'ny azo fijaliana izany. Tsy tokony hisy no vinanaviana izany kanefa noho ny mahafatra manahitra azy indrindra. Izay ny tokony saintsainantsika lalina ny amin'ny azo fijaliana. Hoy ity mpanoratra anankiray. Hoy izy hoe ny sarin'ny azo fijaliana, ny sarin'ny Mesia iray vao omby teo amin'ny azo fijaliana no maneho mazava amin'izao rehetra izao ny habe ny fahavonan'Andriamanitra ahatanteraka ny famonjena ny tsirairay avy. Raha isika izay mpanota aza atalanjona ny manoloana ny azo fijaliana, alaivo sary an-tsaina anie ireo voary izay tsy nanota, izay nalalan'i Jesosy sy nikohaka tany an-danitra nahita ny eritreritra zany hoe Jesosy maty amin'ny azo fijaliana izany. Ary mpiara-midinika namana, afatra lehibe ny afatry ny azo fijaliana. Ary ambarany Paoly fa i Kristy naniraka azy hitory ny filazantsara, mitory ny afatra momba ny Mesia nombona teo amin'ny azo fijaliana. Ary fantatsika fa natoko tamin'izany ny andraikitra izany ity apôstôly ity. Hoy izy Paoly hoe indrindra fa izy vao omby teo amin'ny azo fijaliana. Ary mpiara-midinika namana, Mesia vao omby teo amin'ny azo fijaliana ho famonjena ho ahy sy ho anao. Misaotra an'Andriamanitra sika fa nisy ny azo fijaliana mba azoko antoka, azahoanao antoka fa misy ny drafim-panavotana amonjena azy amonjenanao no nietraketraky ny fahotana. Momba anao any Andriamanitra, ampahirinanao any izy amin'ny zavatsarotra izay lalovanao androany. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny amin'ny teninao, irinay mba ho tehirizinao andiam-ponay izany, ka ny fanainao masina misy ampitoetra izany aty anatinay. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra naran'i Jesosy. Amen.